Alahady 7 volana May taona 2024. Alahady natokan'ny fiangonana eto amin'ny FCKM Amparibe Famonjena ho alahady hitondranam-bavaka sady ivombokatry ny sampana lehilahy kristianina izay mankalaza an'Andriamanitra noho ny 70 taonany amin'ity taona ity. Ary koa mbola ibanjina antsika ny loha hevitra hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ny liturjia hitondrana izao fanompoam-pivavahana izao dia amin'ny endriny voalohany. Ho an'izay mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, mitsangana, hisaotra sy hideran'Andriamanitra, iombona antsika ny famakiana ny Salamo 8:1, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 8:1, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Amin'ny anaran'ny Tompo, Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko ny hira sy ankalaza, mifoaza ry valisy lokanga, hifo maraina koa aho, hideranao eny amin'ny firenena maro aho, Jehova, ary ankalazanao eny amin'ny jentilisa. Fa lehibe mihoatra ny lanitra ny famindramponao, ary mipaky eny amin'ny rahona ny fahamarinanao. Misandrata ny ambonin'ny lanitra ianao Andriamanitro, ary aoka hoe ty ambonin'ny tany ny rehetra ny voninahitrao. Amen. Izao dia ho tanterahantsika ny firana 420, ny andininy voalohany, ny 4 ary ny 5. Saotra sy hideran'Andriamanitsika ry havana amin'ny vavaka. Endre ny fitiavanao anay ry Andriamanitra tsara indrindra. Misaotra anao izay no izao andro anio izao, izay nomena anay. Misaotra anao izay no ny amin'ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra nomenao anay. Ny rivotra iainana, ny sakafo mahavelona anay isan'andro, ny fitahiana ary koa reo soa narotsaka ao anay. Eniky ny asoavanao tokoa Tompo, izahay ka
avy midera sy mankalaza ary indrindra maome voninahitra anao satria miendrika ao anao izany. Misaotra anao ihany koa Tompo noho ny 30 taona nomenao anay sampana lehilahy kristianina nitoro ny filazantsaranao sy ny hazavahanao amirapiratra amin'ireo lehilahy kristianina marobe eto amin'ny fiangonana ka ho mpandresy mandrakariva manana anao ho tompo sy mpanjakanay. Izay rehetra ataona eto dia raisy ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Ankehitriny indreto izay tonga eto an-tranonao manao izao fanompoam-pivavahana izao. Aoka ny fonay ahitanao amin'ny alalan'ny teninao. Manatre izao fotoana izao ianao ary aoka mifanahinao masina hiasa aminay vahoakanao ka tonga anay hiavao hatrany amin'ny fandraisana ny famelan-keloka atolotra ao anay ary ny teninao mba ahazoanay mijoro vavolombelonao hatrany ka ho hitoro ny filazantsaranao amin'ny olona rehetra. Fanahy masino, avoazy ny voary manontolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Ry havana malala, enoy amin'ny fanajana sy eritrereto mandrakariva ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika. Fa voasoratra hoe fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka ny filan'ny nofo ianareo. Fa ny nofo manohitra ny fanahy, ary ny fanahy manohitra ny nofo, ary mifanohitra izy roa mba tsy ahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarihin'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia ny fijangajangana, fahalitoana, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, adilahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa. Fa izay manao izany dia tsy handova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fony rehetra. Amen. Tsy nahatateraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika, koa andeha hifona sy hanantona ny tompo isika rehetra hiaiky ny fahotantsika. Aorian'ny vavaka dia ataontsika ny firana fa 570 ny andinin'ny faharoa sy ny fahatelo. Mbola hiary vavaka isika tompo. Ry Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara indrindra ao. Misaotra anao izahay fa mbola manana fotoana afaka mandresy mandinika ny sitraponao. Tamin'ity anio ity dia nanambahy raha ianao fa tokony handeha araka ny fanahy izahay ka ny vokatry ny fanahy no tokony ho hita eo amin'ny fiainanay, indrindra amin'ny fifandraisanay samy izahay. Mifona aminao anefa izahay fa tsy mendrika na dia ny antso ny anaranao aza satria hitanao fa tsy araka izany ny fiainanay. Ry Andriamanitra mpamindra fo, mitalao eto anatrehanao izahay, raiso ireny fifonanay rehetra. Henoa ny vavakay tompo ka mamelà anay. Diovy izahay ho afa-pahotana
ary sasao mba ho afa-keloka. Raisy ho zanakao izahay ankehitriny mba hiaran-dovo amin'i Jesosy Kristy ilay nitondra amin'ny fahotanay sy nanasanay tamin'irany. Fa amin'ny anarany no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Raiso ampifaliana ry havana eo am-pitsanganana sy amin'ny fanantenana ny famelan-keloka atolotry ny tompo ho antsika. Tsangantsika tompoko. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Fa hoy ny tompo, izao tsy manameloka anao, mandehana, ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony. Ary amin'izany dia tsy misy fanameloana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa ianao izay nibebaka marina tokoa, voavela ny helokao noho ny famindrapon'Andriamanitra. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarina ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy sain'ny Jehovah eloka, ary tsy misy fitaka amin'ny fanahiny. Amen. Ny hira fa 420 ny andiny voalohany sy fahatelo ary ny fahaefatra. Ho tanterantsika ny fihirana fa 420 ny andiny voalohany sy ny fahatelo ary ny fahaefatra. Amen.
eo ampitsanganany ihany ry havantsika no anatanteraka sy anaiky ary anambara ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanekem-pinoana apôstôlika laharana voalohany. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijalana napaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainatsito, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy ihany ny aviny tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika tompoko. Tonga amin'ny fotoanany filazan-draharaha antsika ry havana. Amin'ity an'io ity dia tsy misy ny vaovao-mpiangonana fa fanentanana no ndeha ho ataontsika, indrindra ho an'ny sampana lehilahy kristianina. Hosolo ny valopy vokatra izay fanaontsika dia alefantsika amin'ny aimbovola laharana 034 25 208 50 034 25 208 50 amin'ny anarany Joary Rakotomalala. Izay no anefantsika ny vokatra amin'ity taona ity. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Izao tsika ry havana dia tonga amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Mialohan'ny vavaka sy ny vakiteny ho tanterahantsika ny laharan-kira fa 770 ny andininy voalohany sy faharoa ary ny fahatelo. Ary mialohan'ny toriteny no anaovantsika ny fihirana ny laharan-kira fa 770 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Maky sy iainy ny teny soatra masina isika ry havana. Ao amin'ny testamenta taloha dia ny boky ny Genesisy toko fa 1:7, andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 4:7. Genesisy toko fa 1:7, andininy fa 7:30 ka hatramin'ny andininy fa 4:7. Ao amin'ny testamenta vaovao dia filazantsara ny Marka toko fa 13, andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 1:10.
Marka 3:10 andiny fahasivy ka hatramin'ny andiny fa1:10. Ary ao amin'ny epistily ho an'ny Rômanina 5 andiny 1 ka hatramin'ny andiny 5. Rômanina 5 ka ny andiny 5 no vakiana amin'izany. Mbola hiara hivavaka isika ry havana. Tsy mitsahatra ny midera sy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao masina zahay ry tompo tsara indrindra satria lehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Mbola misaotra anao ihany koa zahay noho ny amin'ny teninao izay manambara aminay mandrakariva ny sitraponao. Ko ankehitriny raha hamaky sy hiaino izany teninao izany zahay dia mangataka ny fananao masina mba hiasa mangina ao anatinay tsirairay avy ahafahanay manamafy ny finoanay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mpamonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Genesisy 1:7 andiny 7:30. Ary sitraky Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany, dia hoy Farao tamin'ny mpanompony: ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny va isika? Ary hoy koa Farao tamin'i Josefa: satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany, dia tsy misy lehilahy mana-tsaina sady endry tahaka anao. Koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko, ary araka ny teninao ny hitondrana ny oloko rehetra. Ny seza fiandrianana ihany no hahalehibe ahy noho ianao. Ary hoy indray Farao tamin'i Josefa: indro, efa nanendry ianao anapaka ny tany Egipta rehetra aho. Dia nisorony Farao ny peratra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa. Dia nampitafiany rongony fotsy madinika izy, ary nasiany rojo volamena ny vozony. Dia nampitaingeniny teo amin'ny kalesy ny faharoa izy, ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe Mandoaleha, ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy. Ary hoy Farao tamin'i Josefa: izao no Farao, raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra. Ary nataon'ny Farao hoe Zafenata Paneha no anaran'i Josefa, dia nomeny azy Asenata zanakavavin'ny Potifera, mpisorona tao ona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta, ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny Farao, mpanjakan'i Egipta. Dia niala teo anatrehan'ny Farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Amen. Filazantsara Marka. Fa mitandremy ianareo fa atolotra amin'ny sinejiona sy ho kapoana ao amin'ny sinagoga, ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amika anareo ho vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy, dia aza manara teo izay ho lazainareo, fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no ho lazainareo, fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Rômanina. Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Tamin'ny alalany koa no efa nahazoantsika fanatonana amin'ny finoana ho amin'izao fahasoavana hitoerantsika izao. Ka dia aoka isika hifaly amin'ny fanantenana ny voninahitr'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany, fa aoka isika hifaly amin'ny fahoriana aza, satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazahatoetra, ary ny fahatsara-panahy voazahatoetra mahatonga fanantenana, ary ny fanantenana dia tsy mampahamenatra, satria ny fanahy masina izay nomenantsika no nentiny ampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-pontsika. Ray masino, manamasinana eo amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen.
ry avana malala amin'ny tompo mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Ny teny ato amin'ny soratra masina izay katsika afatra ao anatin'izao lohevitra vaovao fitezam-panahy izao ary indrindra ao anatin'izao fotoana izay ankalazana an'Andriamanitra no ny 70 taona ny sampana lehilahy kristianina eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity sy ny fankalazana ny fetim-bokatra izay anjarany amin'ity taona 2024 ity dia izay voarakitra ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny fiangonana tany Roma. Romanina 5:1 ka hatramin'ny 5. Tsy amerina maka izany aho ry havana fefaniarahantsika nanaraka teo izany. Ry havana malala ny bokyny Romanina ary indrindra eto amin'ity 5 ity dia miezaka ny apôstôly Paoly mampianatra sy mandroso foto-kevitra amin'ny momba ny famonjena amin'ny finoana satria ny apôstôly Paoly dia nahita sy natsapa tao anatin'ny fanadihadiana ny ovan'ny fo tonga kristianina fa tsy ny asan'ny lalàna izay tanterahan'ny tena akory ny azahoam-pamonjena fa ny asan'ny finoana dia ny finoana ny famonjena tanteraka tao amin'i Jesosy Kristy izay no azahoana ny famonjena. Eto ry havana raha ny perikopy eto ambany masontsika no jerena dia misy lohateny azo atolotra an'izany dia ny hoe ny soa ananany mino ao amin'i Kristy. Ny soa ananany mino ao amin'i Kristy. Misy afatra anankiroa ry havana atolotra ho antsika ao anatin'izany perikopy antsika izany satria ao anatin'izao vokatra izay tanterahan'ny lehilahy kristianina dia mila fanentanana sy fifampaherezana ka dia raiso ary ampiaro mba ho fijoroana vavolombelona izany tenin'Andriamanitra izany. Ny afatra voalohany dia ny hoe ny toerana misy ny mino eo anatrehan'Andriamanitra. Ny toerana misy ny mino eo anatrehan'Andriamanitra. Io dia hitantsika amin'ny Romanina 5:1 ka hatramin'ny 2. 1 ka hatramin'ny 2. Misy tombontsoa 3 faritan'ny apôstôly Paoly ho an'ny olona izay mino any Jesosy Kristy. Ary izany toerana misy azy izany no ny finoany an'i Kristy dia ho fampaherezana sy ho fampirisihana ary ho fanentanana ny kristianina hahalala ny momba n'izany toerana misy azy izany. Io ny tena tanjon'ny apôstôly amin'izao fanoratan'izao ka na ny fiainany ankehitriny na ny fiainany ho avy dia aseho izany ho tombontsoany eo anatrehan'Andriamanitra ary eo amin'ny fiainany manokana. Reto izany atao hoe tombontsoa 3 izany. Ny voalohany dia efa no hamarinina izy ao amin'i Kristy. Efa no hamarinina izy ao amin'i Kristy. Raha nanana fiainana hafa izy teo aloha, zao kosa izy ao amin'i Kristy efa manana fiainana voamarina ka olo-marina izy eo anatrehan'Andriamanitra. Ny faharoa, manana fihavanana amin'Andriamanitra izy. Ny olona mino izany dia tsy eo ambany fahatezeran'Andriamanitra intsony na fahavalon'Andriamanitra fa manana fihavanana afaka mifandray amin'Andriamanitra. Ary ny fahatelo dia mifaly amin'ny fanantenana noho ny voninahitr'Andriamanitra. Zany tombontsoa hananan'izay mino ao amin'i Kristy eo anatrehan'Andriamanitra. Ary zany no oka hifaliantsika, zany no oka ho andrandraintsika, ary zany no oka handehanantsika mendrika eo anatrehan'Andriamanitra sy eto anivony ity izao tontolo izao ity ho vavolombelona ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana malala, ny herin'ny fanahy masina miasa ao anatin'ny mino no ahafantarany izany toerana misy azy izany ka hatsapany fa manana tombontsoa izy noho ny finoany any Jesosy Kristy io. Tahaka izany mantsy ny zavatra nitranga sy ny seho. Ary eo ka hoentiny eto anatrehantsika fa Josefa rehefa nanana io fanahin'Andriamanitra io, ary satria na ifarao azy dia gaga sy talanjony, ary ny aiky hoe manana ny fanan'Andriamanitra io lehilahy io, ary zany no anana ny fahendrena.
ary io fananany Josefa fahendrena io noho ny asany hery ny fanahin'Andriamanitra tao aminy no nahaizany nandika ny nofo ny Farao izay tsisy nahay namantatra izany teo amin'ireo olona tao Egipta manontolo. Eto nefa dia niaiky Farao fanazava taminy ny hevitry ny nofy izay sady nampatahotra azy no nanahirana azy. Ary ny tombotsoa azony Josefa teo anatrehan'izany dia ny hoe tonga nametrahany Farao ny fitokisana rehetra izy ka ny seza fiandrianana ihany sisa no mahafarao an'ny Farao, fa ny fahefana sy ny fanapahana manontolo dia Josefa no nitondra sy nitantana an'izany. Ny zavatra faharoa ihany koa dia i Josefa dia lasa prime ministre, izany hoe nomena tombon-dainy teo amin'izany tany sy firenena izany, ka notsonjoviny Josefa ny fianakaviany, nalainy ny dadany sy ny rahalahiny ary mipiray tam-po aminy, ny fianakaviany manontolo ary nomeny toerana tao Gosena, toerana tsara indrindra izany tao Egipta. Ary ny farany dia Josefa rehefa nahatanteraka izany dia hita fa ny tombotsoa izay mbola nomenan'i Josefa farany dia Josefa nomena izay rehetra tiany sy mahasoa azy ary mba hanana ny fiainana mirindra sy milamina mahandrapikipy ny masony, ka hatramin'ny mivady hatramin'ny fananana sy ny sisa dia natolotra azy mba ho tombotsoany noho izany fanomezam-pahasoavana ary ny hery ny fanahy masina ny asa tao amin'ny fahatanterahana izany. Ry havana malala amin'ny tompo, ho antsika kristianina rehetra izany, ho an'izay mino an'i Kristy dia manana izany tombotsoa izany na lahy na vavy. Fa izao mba miavaka ihany ny lehilahy, indrindra raha miseho izany tantara iza moa izany Josefa izany, lehilahy izany. Ka indrindra ho antsika lehilahy, arenao lehilahy kristianina, jereo anie raha ny kalo sy ny hira ary nandinika ny mpihira malaza anankiray Henri Ratsimbazafy dia hoy izy matanjaka sy mahery ny lehilahy, mafy mahari-pery ny lehilahy, maharitra ny mafy ny lehilahy, fa zata ny miafy ny lehilahy. Raha sendra ka voadona anoandy dia sanatria aminay izay hitomanimandy na hikolay iolomay raha ny lehilahy. Raha misy manahirana tsy maintsy miramirana, tsy mba malemy saina ary tsy mba mitaraina ny lehilahy. Hitantsika ao anatin'izany tolon-kira izany ary eo ambavany lehilahy ny akamaroany izany hira izany dia tsapa fa tena nomena toerana, nomena fanomezam-pahasoavana, tombon-dainy manokana, ary izany moa no naharian'Andriamanitra azy voalohany mba hitafy ilay endrik'Andriamanitra mba hahatonga ny fifehezana ny voary rehetra ety ambany masoandro. Fa satria moa tsy maintsy homena namana izy dia izay ny ananany namana tandrifo sy sahaza ary mendrika ho azy. Eto ry havana dia arak'izany ambara amintsika izany anatanteraka vokatra isika nasampana lehilahy kristianina. Arak'izany tolon-kira sy famaritana ary toerana izay aseho ao anatin'ity epistily ity momba antsika maha-kristianina ary indrindra ny mahalehilahy dia izao tombon-dainy ho antsika mihitsy ny mahalehilahy. Ary izany toerana mahalehilahy izany dia fantatritsika fa eo anivon'ny fiarahamonina hatrany anaty ankohonana dia manana ny zara-toerany ho voalohany izany lehilahy izany. Noho izany aza mandarak'ilom-biandoha fa raha any amin'ny fiarahamonina any anaty tokantrano sy ny ankohonana azy ianao no voalohany, aty amin'ny andraikitra sy ny asan'ny fiangonana ve ianao vao farany, engane mba tsy ho hita amin'ny fiainantsika sampana lehilahy kristianina sy ny lehilahy mino an'i Kristy lay fampitahana ataon'ny olona hoe raha ny any am-piangonana dia ny vehivavy no maro anisa fa vitsy anisa ary resy anisa ny lehilahy, fa raha ny any amin'ny fonja kosa izay toerana misy ny maditra sy ny fanasaziana dia ny lehilahy no maro anisa. Tsy ho amintsika lehilahy kristianina n'izany, fa ho asehontsika amin'ny alalan'ny fanatanterantsika ny vokatra
ao anatin'izao fankalazana ny 70 taona nijoroana sy ny asany zao fa lehilahy tokoa isika tsy tonikira mahafinaritra fotsiny zay no iray ny Henri Ratsimbazafy fa fiainana ary fanatanterahana indrindra ny asan'ny tompo aty amin'ny fiangonana. Mahatsiaro ilay teny misoratra masina hoe ny tena sakaiza dia ny mahatsiaro amin'ny fotoana sarotra. Ary zany tokoa ny tena sakaiza. Raha te toetra ho sakaiza mahafinaritra sy sakaiza tsara ny Kristy isika dia ao anatin'izao vanim-potoana manahirana indrindra ny tokony ho anehoantsika ny hoe nasahirana aza ny tany sy ny firenena zao tontolo zao isika kosa tsy mijanona ho amin'izany fahaseranana zany eo amin'ny asan'ny tompo fa miezaka maneho zay fanehoana ny fitiavana satria nomena Andriamanitra zara toerana tsara eo anatreny isika. Fa ny faharoa ry havana dia izao, faly amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ny mino. Faly amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy ny mino. Zany no soa faharoa zay faritany apôstôly Paoly. Mety misy tokoa zavatra samihafa mitranga eo amin'ny fiainana satria mbola olombelona isika mitafy nofo amandra ary mbola ety ambany masoandro zay nosimbainy ota dia mifamaofao amin'ny fiainantsika eo ny zavatra samihafa. Kanefa izao ny tombony ho an'ny mino dia manana an'io hery ny fanahy masina io izy zay mitona azy iverin'tsaina, iverin'po, iverin'mpanahy ao amin'ny tompo mandrakarivo. Ka na dia misetra zavatra azy izy eo amin'ny fiainana dia mbe ao an-tsaina sy ao anatin'ny fo, eny mety ao anatin'ny vava mihitsy aza la hira ao amin'ny firana FFPM larina 8:700 manao hoe ninninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana. Ry havana malalo amin'ny tompo zany tononkiro zany dia haitsika tsara fa atao zany na ao anatin'ny fotoam-pahoriana, eny azo tanterana ihany koa zany amin'ny fotoam-pifaliana ary ao anatin'izao fankalazana fetim-bokatra sy taom-pankalazana an'Andriamanitra noho ny 70 taona izao dia mendrika mbola azo tanterahana zany. Indrindra ao anatin'izao vanim-potoana hoe mikatona ho ny trano fiangonana ka tsy azo anatanterahana fivavahana noho ny sika nyity Covid-19 ity. Eo indrindra sika no mikalo sy mihira ary manatanteraka izany tononkira maneho fa faly mandrakarivotsika amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Nahoana inona no antony? Misy teny ambaran'ny Paoly mikasika an'izany zavatra telo zany ary tononona amintsika. Ny voalohany dia ny atao hoe faharetana amin'ny fahoriana amin'ny fanarahana an Jesosy Kristy. Faharetana ao amin'ny fahoriana. Niatra tamin'ny apôstôly zany, niatra tamin'ireo martiro zany ary dia mbola hiaretan'ny fiangonana koa ankehitriny. Ary ny fitondrantsika sy ny fiainantsika zany faharetana zany dia mitondra antsika hanana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Zany toe-panahy araka an'Andriamanitra zany dia maneho ny maolom-baovao ary zay no hoe vaovao isan'andro ny olona mino satria ny faharetany sy ny fiaretany ny fahoriana no hitombony amin'izany fahatsara-panahy voazahatoetra izany. Anka tonga manova azy olona vaovao mbroso amin'ny fahatsarana hatrany hatrany. Ary ny fahatelo dia mampatanjaka ny fanantenana zany ka mitondra azy ho amin'ny fahasahiana isedra ny sarotra rehetra, isedra ny sarotra rehetra. Ary eto ry havana dia ny herin'Andriamanitra miasa ao anatintsika no ahafantarantsika sy ahatonga antsika haritra sy miaritra izany rehetrarehetra zany. Ary ny fahafahantsika maharitra sy miaritra izany rehetrarehetra zany no mampitsidika ny fifaliana ao anaty hoe ahoana tokoa moa ny hatanteraka zany tononkira hoe ninninona hitranga na ny lanitra ho manga na ho maloka mangina dia ho feno fifaliana zany dia satria io hery ny fanahin'Andriamanitra zay miasa ao anatintsika io noho ny finoantsika ny Kristy ny reseny avokoa eny hatramin'ny fahafatesana dia zany indrindra no mitarika antsika
mba afaka hijoroko ary tombo hatrany ho tahaka ny Kristy mpandresy. Eto ry havana dia ampahafantarin'ny tompo ny mpianatra ao amin'io marika 13 manomboka amin'ny 17 hatramin'ny 18 io. Zany toe-tsaina, toe-po, toe-panahy tokony hananana hoe faly mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ao amin'ny Kristy. Jesosy dia nampahafantatra hoe amin'izao fotoana izao, satria iroso amin'izany atao hoe fotoana farany zany dia izy zavatra hitranga ary hoenjehinareo no ny amiko, ho kapohiny ianareo ka mitandrema amin'ny mpitondra fivavahana sy ny mpitondra fanjakana. Satria amin'ny fotoan-tsarotra zay sehoany ny fanenjehana dia hiaritra fahoriana ianareo. Kanefa mareta sy miareta amin'izany. Ary nahatrany amin'ny fiarahamonina azy, mety ianao rehefa andeha hivavaka ngay dia eny amin'ny mpiarahamonina eny mba mety miteny sady manao fanesona no ohatra mamazivazy manao hoe mivavao anay mpanoty, zay man tsy manam-potoana andehanana mivavaka fa entin'ity fiainana sahatry ity ka tsy maintsy mitsikaraka. Ohatra ny teny marina nefa ohatra ny teny fanesona ihany koa. Na misy azy zany ninonina hitranga, na ny lanitra ho manga, na ho maloka mangina feno fifaliana. Faly amin'ny zavatra rehetra ao amin'i Kristy ny olona mino. Io ianao lehilahy kristianina io. Zava-dehibe ny fahafahanao ny joro sy niditra ho anatin'izany sampan'izany. Satria fanehoana fa noresenao zay zavatra rehetra any ivelany, fa nidiranao sy nanapahanao hevitra kosa ny zavatra zay mahasoa ny fiainam-panahinao ao anatin'ny fiangonana. Hahatonga anao tena kristianina ary mpanaradian'ny Kristy te hitafy le fandresen'ny Kristy. Tsarovy ary lehilahy kristianina fa ny hery ny fanahin'Andriamanitra no hanananao fahasahiana sy fanapahan-kevitra tsara tahaka izany. Koa ataovy miasa ao anatinao zany, avelao hibahan-toerana ao anatinao zany, fa ny fahafahanao mamela malalaka io fanahy mason'Andriamanitra miasa no hahatonga anao tena lehilahy kristianina tokoa, mahasedra ny sarotra, majoro amin'ny fotoana rehetra, ary ho vavolombelona voalohany manomboka ao anatin'ny ankohonana sy eto anivon'ny fiangonana ary mpitarika ho amin'ny zava-panahy. Ry havana malala ao amin'ny tompo, fantatritsika tsara fa mila mijoro isika ary mila mahery amin'ny zavatra rehetra, ka ity no afatra apetraka amintsika. Ny aneketsika ny hery ny fanahy masina miasa ao anatintsika, ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny ankohonana, ao anatin'ny tenantsika tsirairay avy itsika mino, tsy ho tafasaraka amin'ny Kristy fa mba ho ao amin'ny Kristy mandrakariva. Ka ny fandresen'ny Kristy no hoentsika mandresy ny zavatra rehetra ary hijoroantsika ho mpanompo matoky eny hatramin'ny fahafatesana. Fa fantatritsika tsara ny afatry Jesosy manao hoe zay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ary zany ny tanjotsika mba tsy ho fatoy-antoka ho atsika na kristianina atsika nandritra n'izay fotoana izay, fa mba ho tombotsoa ho atsika kosa ny faharetantsika manatanteraka ny asan'Andriamanitra entiny hery ny fanahy masina manatotosa izany amin'ny ankehitriny sy amin'ny ho avy. Ho an'Andriamanitra iry ihany ny voninahitra hananantsika fifaliana ao amin'ny Kristy amin'ny zavatra rehetra. Amen.
Ivavaka isika riavana. Isaoranay ianao ry Tompo Andriamanitra io fa Andriamanitra manambara aminay mandrakariva ny tokony hafahanay hijoroana vavolombelona anaranao ety ambany masoandro. Dia indreto izay Tompo, sitrakao nandre ny hafatra sy ny teny avy aminao ary nampahafantarinao fa misy soa izay atolotrao mba ho ananan'izay mino anao Kristy. Asehonao fa manana toerana mendrika ao aminao izy ary faly mandrakariva satria ao aminao koa na amin'ny fotoana moro izany, eny fa na amin'ny fotoana sarotra koa aza. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny fiangonana, ho an'ny mpitondra fiangonana, ny mpitory ny filazantsara rehetra, ny toby masina sy ny akany fitaizana. Mivavaka aminao izay ho an'ny birao, mpiandraikitra foibe, ny filohan'ny FJKM sy ireo mpiara-miasa aminy rehetra, ny mpiandraikitra foibe tsy akanavaka ary ireo mpanatanteraka rehetra ao amin'ny foibe. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny fanomanana ny synôda lehibe izay atao any Sambava amin'ny volana Aogositra iny, mba ho tanteraka izany ary mba ho lavorary ary mba handroso hatrany ny fiainan'ny fiangonanao. Mivavaka aminao izay Tompo ho an'ny sampana sy ny sampanasa ary ny asa, ny voamera sy ny fikambanana samihafa mijoro na ny any amin'ny foibe, na ny any amin'ny synodam-paritany, na ny ety amin'ny fitandremana. Mivavaka aminao manokana izay Tompo ho an'ny sampana lehilahy kristianina, na ny any amin'ny foibe, na ny any amin'ny synodam-paritany, eny ny any amin'ny fitandremana rehetra. Ary indrindra Tompo, ny eto amin'ity fitandremana amparibe famonjena ity, izay ao anatin'ny fankalazana ny 70 taona izay nijoroany sy ny asany teto amin'izao fitandremana izao. Tompo, manatanteraka ihany koa ny vokatra izay anjarany amin'ity taona 2024 ity izy ireo. Ary izany dia anomanana sy ankalazana ny 70 taona izay nijoroany. Io Tompo ny birao, ampio ny komity ary mpikambana rehetra ataovy marisika sy olona manana fitiavana ny asanao, ka tsy ravoravo tanana na dia eo aza ny fotoana sarotra lalovanay ny amin'izany vokatra sy ny fankalazana ny 70 taona izany. Sy kinoery izy ireo Tompo, atao feno ny herin'ny fanainao masina ka hahafoy izay tokony entina hanohanana izany asanao ato anatin'ny fiangonana izany. Vavaka aminao izay Tompo ho an'ny kristianina rehetra eto amin'ity fitandremana ity, apetraka feno ampelantananao izy ireny. Fantatrao fa noho ny fikatona ny fiangonana, ny trano fiangonana, dia mbola any tokantrano izay no mivavaka. Tompo, aza velanao ritra na iaina ny herim-panahy ananay sy ny fahazotoana. Fa ataovy mangetaeta mandrakarivo izay ary tsy ho andronay izay sokafan'ny fiangonana ary handehanan'ny fiainam-piangonana amin'ny laoniny tahaka ny teo aloha. Apetraka feno ampelantananao ny zanaky ny fiangonana rehetra
ampelezana na ny eto toerana izany na ny any ampitan-dranomasina any mpamonjy eo zanakao reny ary Andriamanitra ny lavitra siny akaiky anao tsy njovy izahay rehetra fa fantatray fa eo anatrehanao ary akaiky anao avokoa ary efa nomenao toerana sahaza sy tandrifo satria nino an'i Kristy zanakao. Tompo, mivavaka aminao zahay, omeo fahasalamana mba ho voaharo amin'ity aretin-dratsy ny aretina samihafa izay mety mifamaofao anatin'izao fotoana andririnina izao. Ny olona rehetra, indrindra ny eto amin'ity nosondrazana ity, be mantsy Tompo, ny tena mahatsiaro sahirana tokoa ankehitriny, ka dia tolory fahasalamana ary meo tanjaka meo hery, ka izay marary dia ho sitrana amin'izay retina mahazo azy, ary izay manamanjo dia nao Tompo ampahery sy ampionona azy ireny, ary izay manam-pahaseranana dia omenao vahaolana ary mba hajoro vavolombelona anaranao amin'ny fotoana rehetra koa, ary izay tratry ny tsy fidiny Tompo ianao hijery sy hitsinjo azy ireny ary hamoaka azy amin'ny fitahiana mahatretrika araka ny famindrabonao. Apetraka feno am-pelantananao izay manana ataka manokana Jesosy ary mba ndray valim-bavaka avy aminao izy noho ny finoany an'i Jesosy Kristy zanakao, ary izany indrindra no hamarana anay sy hanakambana anay izao vavaka ataonay izao amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe: rainay io izay any an-danitra, ho amasina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitrambonao, ety an-tany tahaka ny eny an-danitra. Benedito ianona sahazo anay ary mamelany lelokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aiza mitondra anay amin'ny fakim-banahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Misaotra ny tombosika ry havana ny amin'ny fataterahana izao fanompoam-pivavahana izao ka hamarana ity fotoana ity isika. Ho tanterahantsika ny hira 7:300 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Aorianan'izany dia hanonona ny tondrozotra isika ka handray ny tsodrano. Aorianany tsodrano dia ny hira 3:20 3:20 ny andininy fahadimy no tanterahantsika rehefa vita ny tsodrano. Andeha ry isika ry havana hitsangana anatanteraka ny hira 7:300 ny andininy voalohany sy ny fahatelo. Amin'ny anarany Tompo, aoka isika ifampandinika ampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara,
famindrapo sy fahamarinana ho an'izay manao asa tsara. amen. Ho tanteraka aminareo ny entsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mahireza ka mahefa ary Jehovah Andriamanitra homba izay tsara. Amen. Ho an'Andriamanitra irery any any voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.